fampiarana ny tanotandalàna mbola lavitra ny lalana ho an'ny Madagasikara. Fanakatonana orinasa ataon'ny fanjakana, ny orinasa AAA indray no lasibatra androany. Ponina ao Anganomasina Ambohijanaka, maro ireo karazana fanampiana kanefa tsy mbola nahazo ny anjarany mihitsy izy ireo. Maraja tompoko lafiratra tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-bovan'ny MBS indrenao amin'ity takarivany alakamisy 17 Aogositra 2024 ity manasana ampitiavana sy ampanajana izay manomboka eto itoetra iaraka amin'ny MBS ao anatin'izao fotoanan'ny fampalalam-bovao izao. Avy hatrany dia ho tanteriny ny zava-ndremahefa aminao ny andindiny mikasika ny coronavirus ny tatitra makasika izany androany. Araka ny tatitra navoaka ny CCO androany, marary telo vaovao indray no namony ainy. Ny ray avy eto Analamanga, ny ray avy eo Vakinankaratra ary ny ray avy eo amin'ny faritra Diana. Tafakatra 720 araka izany nisan'ireo namony ainy no ity valanaretina ity teto Madagasikara. Nahitana tranga vaovao 730 kosa androany fa 17 ny volana Aogositra 2024 ka ny 9 amin'ireo avy eto Analamanga avokoa. Ny ray avy eo Antsinanana, ny ray avy eo amin'ny faritra Matsiatra Ambony, ny enina avy eo Vatovavy Fitovonany ary ny roa ambiny kosa avy eo Sofia. Tafakatra 2,707 sy iray alina araka izany nisan'ireo olona voa hatramin'izay nidiran'ny valanaretana teto Madagasikara. Ny ampy 700 kosa ireo sitrana ka tafakatra 9,903 sy iray alina nisan'izy ireo. Raha 2,700 ireo mbola manaraka fitsaboana ary misy 720 ny mitondra ny forma grave. Hatramin'izay dia 3,905 alina ny fitambaran'ny fitiliana vitan'ny PCR, raha toka 2,705 ny fitiliana vita tamin'ny alalan'izay expert. Ivadika pejy politika avy hatrany isika ankehitriny dia makany amin'ny lalan-diso tanteraka ny firenena malagasy ny amin'ny tsy fanajana ny lalana maro eto amin'ny firenena. Nitondra ny heviny momba izay indrindra androany ny loholon'ny Madagasikara fanadihadiany Asin'Andriamalala sary ny Mathieu Princy. Maro ireo raharaha mbola mila fanazavana sy fampiarana lalàna eto Madagasikara raha tsy laza fa tsy tatao anatin'ny amiana ara-pahasalamana fotsiny. Ohatra amin'izany ny raharaha-pambosy 7 tao amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena, ny raharaha écran plat tena nivon'ny CCO Ivato ary vao tamin'ny herinandro lasa teo ny raharaha fanaimana naty aray tale général ministera serasera teo aloha. Hatraizany toy ny fanadihadiana sy ny fampiarana ny lalàna, inona no sakana tsy anjakana izany tanotandalàna izany eto Madagasikara? Misy tompona andraikitra ny fampiarana ny lalàna. Ny raha tena marina zany ny voasoratry ny lalam-panorenana ampanajana zany dia ny filohan'ny repoblika zay aloha. Dia ihany koa zany ny ambaratonga ampitondrana isan'isany izay apetraka ny lalam-panorenana ny mpanao lalàna sy ny mpitsara. Ny filohan'ny repoblika moa zany mitarika ny mpanatanteraka ao anatin'izay dia izay ireo ny tokony hampanaja ny tanotandalàna. Fa toy ny raharaha fitakinan'ny Ilzeparsa izay nampanantenan'ny filoha ny amerenana izany ho an'ny malagasy tanteraka dia nitondra ny heviny androany ny avy eo anivona antoko politika iray mbola fanadihadiany Asin'Andriamalala sy Mathieu Princy hatrany. Anisan'ny fampanantenana ny lokalokan'ny filohan'ny repoblika ny famerenana mialohan'ny 19 Jona lasa teo ireo nosy malagasy bodon'ny frantsay. Nanaovana fihetsikehtsehana goavana sy nandany mbola be ny fakahakevitra nasionaly teny amin'ny CCI Ivato mba amerenana ireo nosy malagasy ireo. Saingy toa veran-javana izany ankehitriny. Roa volana teoriana mbola manjavozavo tanteraka ny lalaka zoran'ny Madagasikara amin'ny fakana sy fitakiana ireo nosy malagasy ireo. Efa ifarana ny volana ho amin'izao fotoana izao tsy misy na dia fanazavana indray mandeha nataon'ny mpitondra hoe inona ny antony tsy niverenany ireo nosy ireo tamin'ny Madagasikara. Raha ho anay manokana nefa atao amin'ny otrikafo dia mieritreritra hoe tenina mpitondra fanjakana zany everina hoe tsy tenina olon'olom-pony zany amin'ny mampitondra fanjakana azy zay manana ny toerana izy ka izay aloha mieritreritra hoe na dia fanajana fotsiny ary ny vahoaka malagasy ilay hoentina dia tokony nisy kosa izay ilay fitondrana fanazavana makasika ny antony tsy niverenany ireo nosy ireo tamin'ny Madagasikara. Raha araka ny fanazavana hatrany dia anao hetsika maro ny antoko otrikafo miaraka amin'ny antoko politika hafa sy fikambanana hafa ho fangatahana ny famerenana tsy misy fepetra ireo nosy malagasy ireo.
Lafim-baovao amin'ny resaka fiariana sy ny resaka sosialy ary ny resaka sehatra tsy miankina tao aorian'ny fanakatonana ny orinasa AAA tetsy Behoririka dia nitany Tomasina indray androany no nakaton'ny fitondram-panjakana vaovao nangon'ny MBS Tomasina. Nakaton'ny fanjakana indray ny orinasa AAA teto Tomasina androany tolakandro. Araka ny taratasy nentin'ireo mpiasa anisam-pandrarany etra sy ny vady tany nanao izany fanakatonana izany, teboka telo no voalaza fa antony. Ka isan'izany ny tsy fananana taratasy ketra araka ny vaninandro sy ny tsy fahaloavana izany etra izany ara-potoana. Nanomboka tamin'ny 3 ora tany ho any ny fanakatonana tao aorian'ny resaka ny fanaovan'ireo ekipa anisam-pandrarany etra tao Tomasina sy ny tompon'andraikitry ny AAA ary tsy ny farana izany raha tsy tamin'ny 4 ora tany ho any. Mitovy amin'ny tranga teto Antananarivo moa ny nahazo ity AAA ao Tomasina ity ary namafy ny fanazavana ny tompon'andraikitry ny AAA. Fa manoloana ihany ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao dia nitondra ny fanehoan-keviny ihany koa androany tao anatin'ny tambazotra serasera ny filohan'ny RMDM diaspora. Javandre Mahefa no mitatitra ny vaovao eo amin'ny sarin'ny Andry Rakotomalala. Sendika maro no efa nitsipaka ilay fampindramam-bola avy amin'ny KNAP sakarakarai'ny fanjakana. Maro amin'ireo mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina mantsy no voaterina ato tamin'ny asany noho ny olana sedrain'ny orinasa nandritra izay 5 volana ny iboahana izay. Nambaran'ny fanjakana nefa fa ireo mpiasa mandony volan'ny KNAP satrotra ihany no misitraka ity fampindramam-bola ity. Tsinjo fameno omena avy amin'ny volan'ny KNAP ny fanjakana ny manao garantie ary ny efa manana ihany ny tovanana. Fantatrareo moa isa zany ty orinasa nahazo voalohany an'io fanampiana io société akanjo. Io société akanjo io dia nahazo ny marché rehetra momba ny masika izay ny komandin'ny fanjakana. Zany hoe anisany orinasa izay nahazo marché goavana be izy nandritra ny coronavirus, tsy manana olana, tsy manana problème ary tsy voatery nandroaka mpiasa kanefa dia ny mpiasany ihany izao no mbola nomena voalohany an'ireto vatsy fampindramam-bola tsinjo fameno. Tiako tenenina dia izao, tsy volan'ny fanjakana io volan'ny KNAP io fa volan'ny mpiasa izay manao latsakempoka isam-bolana mba hitsinjovana ny retraite zareo. Ary nangatana hoe mba omeo 3 volana indemnité de chômage technique ireo mpiasa izay mandoa latsakempoka izay very asa mba ahafahany zareo miatrika ny confinement sy ny toyan'ity déconfinement mandra-pahitana asa vaovao sy ny valiny. Tsy misy na dia hoe inona zany ny vahaolana ho an'ny zareo fa ity le olona izay efa miasa ihany no mbola ampindramina. Za tsy miteny hoe tsy sahirana le olona miasa, sahirana ry zareo. Fa ireto tsy miasa inona ny atao azy ireo satria sady tsy mahazo amin'le tosika fameno, tsy mahazo vady tsinjo, tsy mahazo an'le pré tsinjo fameno. Inona zany ny azony? Tsisy asa very anampy ny chômeur efa be dia be eran'ny Madagasikara. Nandritra izay 5 volana ny tiana tao anatin'ny fiboahana teto Madagasikara izay dia nandray taratasy hatrany ny teo anivon'ny rafi-pitsarana manokana amin'ny sahanan'ny raharaha kolikoly na ny pôle anti-corruption nisy fanadihadiana moa izay nataony namanay Lorette Berton sy Mano Randriamalala. Ny talata lasa teo no nilaza ny Arorika fa nametraka taratasy teny anivon'ny isam-pandraraha misahana ny ady amin'ny kolikoly momba ny raharaha écran plat izay nahaberesaka hatramin'izao. Raha nanontaniana momba izay anefa ny mpandrindra nasionaly ny PAC Antananarivo dia nilaza fa tsy mbola nisy tonga teny anivon'ny pôle anti-corruption aloha ny antota taratasy momba iny raharaha iny. Raha toka misy kosa izany dia ao anatin'ny kompétensa ny PAC tsara ny mandray ny raharaha momba ny vadin'ny ministry ny adi-tany izay isan'ny voaresaka. Raha sehatra hafa kosa no afaka ikirakira ny momba ity ministry ny adi-tany ity. Mbola tsy fahafantarako azy mbola tsy tongany aloha zay. Ka ministra konge no raha tsy diso no voakasika amin'ny raharaha iny ny voateniteny. Dia ny vadiny moa afaka moa le vadiny iny zany voaresadresaka sy zay hoe mety misy olona hafa manodidina fa fahafantarako azy aloha mbola tsy tongany amin'ny nivon'ny fitsarana aloha le izy. Raha ohatra ka vadiny voana dia azo raisiny PAC le izy.
faralale ministre tsy iandraikitra mipaka mihitsy ny izy fa any amin'ny haute cour de justice. Fantatra fa efa nampandalovina eny anivon'ny antenimera rotonta ilay volavolan-dalàna vaovao izay antsina ny andininy sasatsasany ao anatin'ny lalàna mifehity androm-panjakana miady amin'ny kolikoly ity, ary eny amin'ny antenimera-ndoholona izany mandritra izao fivoriana tsy ara-potoana izao. Ahoana ny fahitan'ny mpikambana ao amin'ny PAK io fantsina natolotry ny fanjakana io? Lalàna nanova andininy vitsivitsy tao anatin'ny lalàna mifehin'ny pôle anticorruption, ary misy any aloha apantsy dia mahafapo anay, ary zahay zany dia mbola miezaka mbola mampahafantatra amin'ny zareo mpanao lalàna amin'ny isaka ao anivon'ny assemblée zany sy ao anivon'ny sénat, dia miezaka izay mampahafantatra ny zareo ary mety hifanantona mihitsy ary mba ampahafantatra kosa ny eritreritray amin'ny tokony mbola anohizana ny lalàna amin'izao fotoana izao. Ekenay fa misy tokony hatsaraina ny fehezan-dalàna io, fa misy ihany koa nefany tokony amboarina kely satria mampana hoe sao dia tsy hatratrarana n'ilay tanjona amin'ilay ady amin'ny kolikoly sy ady amin'ireo karazana heloka ara-ekonomika izay voalazan'ny lalàna hoe tokony sahaniny ny pôle anticorruption. Mandidina ny 200 isany antota taratasy mirakitra ny raharaha momba ny kolikoly voarain'ny eo anivon'ny PAK tao anatin'ny 2 taona ny asany io, ary na dia tao anatin'ny fihiboana aza isika teto amin'ny faritra Analamanga dia nitoy ihany ny andraikitra no sahan'ny pôle anticorruption. Marobe ireo fitarainana azo avy amin'ireo mponina mengy avy amin'ny fokotany ireny ny amin'ny olana ara-tsosialy, fa dia fitarainana tao amin'ny fokotany Anganomasina ao amin'ny commune Ambohijanaka indray androany novarainy teo anivon'ny MBS ka nidina ifotony ny mpanao gazety nomena Andriamanamisata eo amin'ny sary ny tahiriny ainao. Tokatrano miisa 707 eo no monina ao amin'ny fokotany Soana Vela Anganomasina, commune Ambohijanaka. Mpamboly, mpitaona briky, mpanasa lamba, mpandrafitra, izay ny tena antom-piveloman'izy ireo. Maro anefa ireo karazana fanampiana avy amin'ny mpitondra fanjakana, raha tsy ilaza fa tsy ny vatsitsinjo, kalitsinjo, tosika fameno, tsy mbola nahita ary tsy mbola nahazo izany mihitsy anefa ireto mponina ireto hatramin'izay enimbola naniboana izay. Very fanahy mbola velona araka izany izy ireo. Eraka eto amin'ny fokotany ny Soana Vela Anganomasina, hatramin'izay niboana izay dia tena tsy sakafo izahay mijaly. Koa mba mangataka ny amin'ny rahampona monsieur le président mba hijery anay aty Soana Vela Anganomasina. Tena marefo zao any amin'ny menady be any zao vao niakatra nakaty nataony olona hoe mba mandanonareo fa mifao daholo ny olona nareo mpanasa lava sy makanana zay tokokorona tao. Takanao mihitsy zay indrindra fa ianao ray aman-dreny be ianao dia mba mangataka zay hoe mba ome sakafo reo zay ohatra anay zao za zao tsy miasa lasa tamin'ny kofri dia nijanona ny tao kofri hovadiko mpanao trano tsy sasa zao zay tsy mihinan-kanina zay raha ohatra samy mihiboka daholo zao tokony hoe samy omena daholo ny olona fa tsy hoe ny any avaradrano omena ny aty atsimon-drano tsy omena vonjeo zay président fanoana izao zao hiditra amin'ny mpianatra zay nefa tsisy hanina zay tsisy vola dia mba omeo zay saza ho anay zay aloha samy mitovy jereo ty fokotany mahantra ity fa tena tsisy nininona mba nraisa zao fokotany izao tena tsisy na dia vary raika apoka azy tsy mampaninona anay na dia raiky tapa azy azarainy olona telo fa malahelo zay satria commune manodidina anay dia milanja vary roki-tapo milanja menaka fa izahay kosa dia mitsiritra mangetaheta mbola lakana fotsiny ihany dia miangavy re tompoko miangavy re tsy hita tao an-toerana kosa nefa ny lehibe ny fokotany raha saika hanatona azy izahay. Nandritra zao herinandro misy atsika izao izay nisy ny fepetra no raisiny teo amin'ny fitondram-panjakana ny amin'ny tokony anaovan'ny mpamily sy ny receveur vigiaire na arotava dia mampitaraina ireo mpamily ny olana teraka izany sy ny fahasahiranana sedrain'izy ireo. Jessica Miray sy Mathieu Princy. Saika amin'ny andrina avokoa no ahitana ny vigiaire ny mpamily taxi be toy ireny hoe satroka ireny. Anisan'ny fepetra napetraka ny fanjakana nefa ahafahana miverina miasa dia tsy maintsy ampiarina tahotra ny fanasaziana ihany koa. Tena manahirana nefa ny fanaovana azy hoy ny fitarainan'ireo mpamily. Le problème aloha zany problème ny vigiaire tena mahamay tena mafana raha olona misy tension izy to dia mampisy accident ka ho an'ny tompona andraikitra zany dia miteny zay hoe tena tsy zaka zay chauffeur fa raha receveur aloha mety ety ihany mety ety ihany raha receveur
fa ny chauffeur zany tsy mety mihitsy satria miatony le hafanana vato zany miboka ao dia plus an'ity firy zay dia raha manao solomaso zany dia plus firy dia zany angatahanay hoe aleo mba ty hiala fa tena tsy zaka aloha hoe tena tsy zaka rehetra mafana dia tena mitera-tsemboka mihitsy ny eo anatin'le zavatra dia fa somary ohatra hoe misy hofonaina kely miboakana sala zany dia mananona kely izy maizina anany sarotra mihitsy ny miasa amina tsy lafahafa be le miasa amin'le isika tsy mahazatra tsy mahazatra da atao mampitahotahotra na mandeha reny andalina tsy dia norma le fahitana ana aloha mafana ihany fa hafanana tsy dia maninona fa le manjavona mihitsy manano sarotra no mitondra fiara ititeraka accident raha ohatra olona tsy zatra. Ny mpamily amin'ny zotra nasionaly aza dia nitsipaka ny anaovan'izy ireo viziera mihitsy fa na inona ny mety isiny loza mpifamoivoizana ary efa nikeny ministera ny fitaterana izany. Ivadika amin'ny vaovao ny ao amin'ny resaka ady amin'ny kolokolo isika natolotra sy nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy androany teny Ambobao ny fanampiana avy amin'ny fitondrana japonais ho an'ny Bianco ho tantsoroka amin'ny ady amin'ny kolokolo izany. Lorette Berton sy Manora Andriamalala. Fanampiana mitetina ray faingo 7 miliara ariary no nomeny Japon any Madagasikara tamin'ny alalan'ny Bianco ho fanamafisana ny ady amin'ny kolokolo. Tafiditra indrindra amin'ny tolo-tanana ho fampandrosoana izay efa niara-miasa teo amin'ny firenena rotonta izany. No amafisin'ny ambasador'ny Japon nandritra ny lahateniny androany fa fampandrosoana eo amin'ny lafiny sosialy sy manakaiky ny vahoaka ao anatin'ny fifampitokisana lavitry ny kolikoly no isan'ny fototry ny fiara-miasa eo amin'ny firenena japonais sy Madagasikara ary manamafy izany ity tolo-tanana nomena ny Bianco androany ity. Que le Japon, en qualité de partenaire technique et financier privilégié pour le Madagascar depuis des décennies, nous avons déjà fourni beaucoup de coopération, projets au développement économique et social. Mais ce n'est pas la fin d'histoire. Le Japon toujours attache à l'aspect de bonne gouvernance, y compris de anticorruption. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de fournir ce soutien au Bianco, donc qui travaille dans le cadre de lutte contre la corruption. Tamin'io ray faingo 7 miliara ariary io, ny ray faingo 2 miliara ariary nazona ilay foto-drafitrasa lehibe an'ny Bianco ao Ambohibao izay notokanana ny taona 724 ary nampitondraina ny anarana hoe Bâtiment Tokyo. 770 tapitrisa ariary kosa no natokana tamin'ny fividianana fitaovana tahaka ny imprimante sy ny solosaina maromaro ary ny fampitaovana eo amin'ny fifamoivoizana ho an'ny Bianco any amin'ny faritra mba hanamorana ny asan'ny mpanao fidinana ifotony. Nisitraka izany ny Bianco Mahajanga, Toamasina ary Fianaratsoa akoatra ny eto Antananarivo. Mitohy hatrany kosa ny asan'ny Bianco manerana ny nosy na dia tao anatin'ny fihiboana azy. Ny asa moa mitohy foana fa tao anatina fihiboana dia nanaraka ny baiko izay nomeny ny fanjakana ary tahaky ny olona rehetrarehetra nanaja an'izany baiko izany ny Bramalete ny dina amin'ny kolikoly. Dikan'izay anefa tsy dia hoe tsy niasa izahay tao anatin'ny tato satria nanao ny antsoina hoe télétravail. Dia ny fandraisana fitarainana moa zany dia nitohy foana hatramin'izay ary tonga ny fotoana zany zao izay iverenana indray eo amin'ny sehatry ny fanaovana ny asanay. Hotratrarina ny paikady nasionaly amingorana ny kolikoly eo anelanela ny taona 2012 sy 2019 sy 2020. Ny kolikoly izay sakana amin'ny fampandrosoana ny firenena iray satria sady mampiempotra ny mpampiasa vola no mambotry ny lafiny toe-karena sy ny fitrandrahana ny arena voajanahary eo amin'ny firenena iray. Iverina amin'ny vaovaon'ny fahasalamana isika nanolotra fanampiana ho an'ny hôpitaly eto Madagasikara androany ny vondrona frantsay amin'ny hôpital des enfants teny tsara lalàna teny. Fanampiana miopana indrindra amin'ny fiatrehana ny Covid-19 eto amintsika. Jessica Miray sy Mathieu Princy. Folo teo eo ny zaza-tratra ny Covid-19 no raisin'ny hôpital des enfants teto tsara lalàna. No ny fandaminana ny arahana tamin'ny CHU dia tsy nandray marary ny Covid-19 mihitsy izy ireo raha tsy ny volana Jolay. Tsy dia nanansarotra ihany koa ny fitsaboana ireo zaza-tratra ny aretina raha ny nambarany tompona andraikitra. Ny sitraka fanampiana avy amin'ny UEF na ny Union des Français de l'étranger de Madagascar sy ny FDM na ny Français du monde Madagascar androany hôpitaly. Fanampiana izay nitentina 400 tapitrisa ariary avy amin'ny famorim-bola nataony vondrona. Lela vola sy fitaovana iatrehana ny Covid-19. Tonga fotoana ny ilana azy tokoa fanomezana
satria aretina mahazo ny tovam-pisefona moa ny Covid-19 noho izany ampiasaina amin'izay Covid-19 zay le fanomezana fa indrindra koa rahantsika malala fa be dia be ny aretina zaza mahakasika ny tovam-pisefona efa fahentsika isa-taona ny bronchiolite sy ny karazany hafa maro dia ampiasaina koa amin'izany aretina maro isan-karazany andraisana tanana zaza zany. Hôpitaly hafany amin'ny faritra ihany koa no isitraka ny fanampina ankoatra ity eto tsara lalàna ity toy ny any Antsirabe, Fianarantsoa, Mahajanga, Sainte Marie ary Antsiranana. Tonga nanolotra ny fanampina ny Masovo Frantsay miasa sy monina eto Madagasikara notrony ny ministry ny fahasalamam-bahoaka. Fa amin'izao ady amin'ny valanaretina Covid-19 zao dia tsy diso anjara ihany koa tamin'ny hetsika fizarana arotava sy ny gel désinfectant ny avy eo amin'ny mpanao gazety tao amin'ny faritra loatra Mangoro avy amin'ny lavitry ny mpanao gazety Fanady Adiny namana mpanao gazety any an-toerana. Taurine ny faritry Vakina Karatra dia anjaran'ireo mpanao gazety ato amin'ny renivohitry ny faritra loatra Mangoro indray no nisitraka ny arovava sy ny rahampanafody fanazana tanana avy amin'ny lavitry ny mpanao gazety ny talata 15 aogositra lasa teo. Ny filohan'ny lavitry Gérard Cotenirine sy ny filoha lefitra avy eo Antananarivo mihitsy no tonga nanatitra izany taty an-toerana. Nandray izany tamin'ny anaran'ny mpanao gazety rehetra ny filoha lefitry ny lavitry ny mpanao gazety faritany Tomasina Janus Raimso izay nanambara fa zava-dehibe tokoa ny fahatongavany ity arovava sy fanasana tanana ity. Fa mahakasika ny olana ara-tsosialy izay setrainy ny mpanao gazety ao anatin'izao ofisiny amena ara-pahasalamana izao dia manana ny ambarany ny filohan'ny lavitry ny mpanao gazety. Efa dia magneta ny fitondram-panjakana ny tompony orinasa isantsika zay mahavita afaka manampy mpanao gazety fa anisan'ireo sokajy olona vaovao marefo ny mpanao gazety na dia voatery tsy maintsy miasa azy tsika ho ary ankizy fena fa tsisy tambany makany amintsika fanjakana ohatra fotsiny tsy maintsy mandeha amin'ny aina aman-jery sy ny gazetitsika ny dokam-barotra ny CCO sy ny sisa zay ataon'ny fanjakana tsy maninona zany fanampiana ny mpiarabelona hiatrika n'ity valana reko n'ity fa zao rehefa mba mandefa anareo inge zay dia mba sy ho tambiny satria sady manakorota ny fandaram-potoanan'ny orinasa anay le tsy marina loatra tsy maro-potoana loatra ilay fotoana izahay mitady vola izahay mandohitra ny orinasa isanay mandohitra inona re mba tambiny avy amin'ny fitondram-panjakana ho an'ny mpanao gazety sy ny orinasan'ny gazety. Mbola toetra any amin'ny faritra maloatra Mangoro iny ihany isika eo amin'izay resaka ady tany kosa indray tsy mitoetra eto Antananarivo ihany ty disadisa amin'ny resaka tany ity fa tatoato le manenika ny faritra maro ihany koa androany eto amin'ny fokontany Tanambao Ambatondrazaka no nitranga ity olana amin'ny resaka ady tany ity nanao fanadihadiana mikasika an'izay moa namanay mpanao gazety any an-toerana. Fikasana amindra tsatobato na borina amin'ny tan'olon-kafa no miteraka fifandirana ho amin'ny mpifanolo-pidindrindrina iray ao anatin'ny zanapohitry Tanambao eto anivon'ny commune Ambonivohitra Ambatondrazaka. Iray volana sy tapany eo izay no nahavitany ny fametrahana ny tsatobato eo amin'ny fizaran-tanin'izy ireo. Ankehitriny ilay ramatoa nametraka izany tsatobato na borina izany ihany no mikasa anisaka izany. Efa nandaovana hitra le 240 mètres satria lasa 180 monja le refiny avy eo satria mitranona fotsiny nasiana le borina. Matsiaro ho tratran'ny tsindry azo lena arak'izany ny ankilany noho ny letrezana tadiavin'ilay ramatoa amindrana izany tsatobato izany. Zay tompoko nefa teto dia tsy anaiko mihitsy borina fa mipetaka no alana indray fa ny anay zany ny tena marina aminay alainay avy eo amin'ny borina nitsy ny tanay dia ho fefenay zozoro dia ankehitriny nefa n'izo zavatra misafotifoty be zao apetaka aminareo indrindra fa nareo plaza vaovao mba atao vitany ambara tonga voalohany mihitsy atraiza mihitsy le olona tena hoe tsindriana fahalavo amin'ity lalàna ty satria mampalahelo na ninona moa izy nanao reconnaissance tsy nampiantso gendarme nanao borina tsy nampiantso gendarme ankehitriny indray zao alaina daholo ny olona rehetrarehetra io ka tena mampalahelo anay tompoko zao zavatra mahazo anay zao.
Iverina amin'ny vaovaon'ny fitaterana isika ny vory teny amin'ny garamaki teny andotam-penaka teny androany ireo mpisehatra eo anivon'ny asetry ny fitaterana antanety eo amin'ny zotra nasionaly sy regionaly izay nisy moa ny fanatrehan'ny mpanao gazetinay teny antoerana ino fitiavana sy Mathieu Princy. Tamin'ny katezerana no nialandreo mpitatitra zotra nasionaly teo amin'ny fivoriana teny andotam-penaka androany vokatry ny tsy fifanarandreo tompon'andraikitry ny ATT sy ireo mpitatitra izany tsy nahita marimaritra iraisana androtonta maro raha ny fantatra ny teboka tsy hitovizany hevitra. Dia ny tena nandonan'ny mpamily amin'io zany dia le hoe tsy mahazo mitondra entana ny taxi brosa afa-tsy bagazy amain zay zany le tena olana dia ny olana nefa ny amin'izay zavatra dia hoe nefa no anay taxi brosa zao dia raha mahafantatra ny national fa tao anatin'ny 5 volana dia tsy nisy ny hetsika mihitsy na iray ary dia nisy moa le fivoriana teto dia izay zao isany natao hoe naprava an'le fivoriana teto zany zao désinfectant dia ny mpamily ny antoka anazy na ny tomobile zany ara tsy mbo hoe atao hoe faran'izay kely zany tsy vita fanjakana no mijeran'izany taty aminay lala amin'ny renibeo zany tsy azo anaovana kajikajy dia mbola latavaka rainy tsy fantatra zareo mety tonga ny atamatavy ny amin'ny valo na mivaly sasany raha mivaly sasany zany ianao nandeha hiditra lala-pasika ny andeha any atamatavy nefa tonga dia voaendoka tsisy raisina ntsony tonga dia vitany aminao teny dikan'izay tsy maintsy mijanona anaty tomobile ny olona inona moa zany vitany ao anatin'izay dia tsy maintsy miaraka midiko ihany zany mandra-paraininy any tsy afa-po zany ny chauffeur ary tamin'ny fotoana farany moa zany tsy vita mihitsy ara ny fivoriana fa noho ny tsy fahazangona valy teny mahafa-po sy atao hoe mety valy ataon'ny papiofana zany na ihany koa mpitondra teny ny ATT izay tsy nahafa-po an'ny chauffeur dia teraka orakoraka zay fitsanganan'ny chauffeur zay mitsangana tapaka tsy fidiny tao anatin'izay zany mamelona ankonana maro ity sehatry ny fitaterana ity voakasika izany ihany koa ny tompona fiara izay mahita olana goavana amin'ny fanapahan-kevitra avy amin'ny fitondrana. Ny fangatahana ho an'ny mpitatitra zany dia izao foanana tete ny fitondrana entana tsara ho marina nefa ny eto ny entana io ny vola ho an'ny chauffeur miara mahafantatra nga mandretrarehetra hoe mandoa versement any amin'ny tompona tomobile ny chauffeur ny versement any amin'ny tompona tomobile nefa ny efa presque hoe vola rehetrarehetra elany carburant donc zany ny vola ho an'ny chauffeur no mifoanany ATT inona zany no tokony hiasan'ny chauffeur amin'izao fotoana izao raha izay faharoa manarakaraka zany nandefa nampivory taty amin'ny Kianjamaki ny aminay zany aminay mpitatitra zany raha mampivory ianao dia tokony mba misy fifanakaloza-kevitra eo misy etaentan'ny mpitatitra zay nampivoriana dia tokony mba mahazo valiny izay etaeta zay tsy nisy valy teny mahafa-po azo nefa ny laza ny tompon'andraikitry ny garamaki andotam-penaka fa nilamina avy amin'ny ministera mpiay azy ireo no arahany. Roa amin'ny 30 coopérative ny manao ny lalam-pirenena faharoa iny dia ny 30 ny tena atao anatin'ny gare routière Maki fa ny roa moa privé zareo ny atreto aloha zany zao dia tena ataontsika mihitsy hoe araka ny tenin'ny firenena iny dia hoe nanao hoe tsisy tokony fiakarana ny saran-dalana ary namafisin'ny ministra teo moa zay dia nidiky zany fa ny plasy dia ho plasy no ambalina ihany zany atreto aloha zany zay no ataontsika hoe toro-dalana nomen'ny fitondram-panjakana zany mba hitsonjovana ny vahoaka rehetrarehetra amin'izao aloha. Fa manahoana kosa ary ny fanomanana ny fisokafan'ny fitaterana miazo any amin'ny faritra Atsinananiny eny anivon'ny orinasa mpitaterana. Araka ny teneniko teo eo amin'ny 2,900 20% aloha zany hatramin'ny andro androany. Dia ny fametrahana an'ilay protocole sanitaire moa zany dia efa misy ny marquage au sol izay raha misy ny filaharana dia fanajana an'ilay elanelana 2 metatra. Io ihany koa ny fametrahana toerana ahafahana manasa tanana amin'ny savony dia ny famindrahana fanafody ireo fiara alohan'ny iangana sy any amin'ny fahatongavana dia mazava ho azy koa moa zany ny fanaovana ny arovava sy orona. Ny 520 hatramin'ny 20 ny mpandeha atao amin'ity orinasa mpitaterana iray ity no efa nisoratra anarana hitodido any Toamasina. Izana ilay fivoana satria tena
5 mois latsaka sisa 5 mois zay ny tena betsaka ny stressé tsy maintsy mila maka-rivotra kely mango fianakaviana dia mety rehefa zay petraka keto fa mianatra dia faraikitra amin'ny confinement isa aloha fa crise satria ny fahefa midin'ny vahoaka tsy mitovy dia le verigna hody any tamatavy mihitsy fa vela taty za depuis le début de confinement somary mafimafy ihany fa heureusement zegny le olona ny fianakaviana nipetrahana dia mba mevamevagna fogna n'ilay izy avy takeo dia ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika eo anatin'izay vaovao zay dia manodidina ny fiparitahana valanetina covid-19 amin'izao fotoana izao any le Frantsa sy ny voka-dratsy nateraky ny fipoahana indroa tamin'ny Liban no entiny Njavandremahefa sy Andry Rakotomalala aminao. Miamianaka hatrany ny valanaretana coronavirus ao ala Frantsa. Raha nitatitra navoaka ny isam-panahy iray misahana ny fahasalamana ao an-toerana na ny SPF dia mahatratra 720 ny tranga vaovao anatin'ny 420 ora ho omaly alarobia 9 aogositra 2020. Ny tombo 900 io antotanisa io mihoatra ny tatitra nivoaka ny talatalasa teo. Antotanisa voasikazy ho anisany ambony indrindra nanomboka ny tapany volana aprily teo. Fa atoin'ilay fipoahana indrony sesy tao Liban kosa indray niteraka fikorontanan-tsaina ho an'ireo ankizy marobe ao an-toerana ny zava-nitranga ankehitriny. Raha araka ny loharano-baovao dia misy ara-hetsy ny ankizy voakasika nivantana tamin'ity loza ity raha ny 20% amin'izy ireo no namony ainy ary maro ireo nitondra takaitra. Efa miezaka manampy amin'ny famerenana tsikelikely nisain'ireto ankizy ireto kosa ny avy eo anivon'ny UNICEF ao Liban. Dia ino no namarina fotoanantsika eto anatin'ny fampahalalam-baovao fa alohan'ny tena isarana dia ino verana tanterina aminao indray nitatitry ny coronavirus tao anatin'ny 420 ora. Araka ny tatitra navoaka ny CCO androany marary telo vaovao indray no namony ainy. Ny iray avy eto Analamanga, ny iray avy eo Vakinankaratra ary ny iray avy eo amin'ny faritra Diana. Tafakatra 420 araka izany nisan'ireo namony ainy no ity valanaretina ity teto Madagasikara. Nahitana tranga vaovao 730 kosa androany fa 17 ny volana aogositra 2020 ka ny 40 amin'ireo avy eto Analamanga avokoa. Ny iray avy eo Antsinanana, ny iray avy eo amin'ny faritra Matsiatra Ambony, ny 9 avy eo Vatovavy Fonany ary ny 2 ambiny kosa avy eo Sofia. Tafakatra 2,797 sy ray alina araka izany nisan'ireo olona voa hatramin'izay nidiran'ny valanaretana teto Madagasikara. Ny ampy 400 kosa ireo sitrana ka tafakatra 9,703 sy ray alina nisan'izy ireo. Raha 2,700 ireo mbola manaraka fitsaboana ary misy 20 ny mitondra ny forma grave. Hatramin'izay dia 3,905 alina ny fitambaran'ny fitiliana vitan'ny PCR raha toka 2,705 ny fitiliana vita tamin'ny alalan'izay expert. Izay naroso taminao izay tompoko lasy tompoko vavy no vaovao nisongadina tamin'ity androany ity ankasitrahana feno ny fanarahanao ny fampahalalam-baovao ny MBS na amin'ny onjam-peo na amin'ny fahitalavitra na ho anao eto an-toerana na ianao any ampitan-dranomasina mankasitraka ny teknisianina ny mpanao gazety ireo pakasary rehetra ny niara-nisalahy tamin'ny fanatontosana izany ny tenanay dia mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray samy ho tahin'Andriamanitra.